Herinandro masina eto amin'ny radio vaovao maso. Anio alatsinainy masina ho tariny zandry malalan Jesosy Kristy Meria hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hametraka ny tsodrany kosa ny pastera Andriamanana Asina Lovany Ainy MEDM tsara fara Benzy. Ry havako malala ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika araka ny sitrapon'Andriamanitra sady raintsika dia nanolo tena i Jesosy Kristy mba hamonjy atsika amin'ny fahotantsika ary hanafaka atsika amin'izao tontolo anjakany ratsy ankehitriny izao. Eny ho azy Andriamanitra raintsika ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izany teny fiaraban'ny apôstôly Paoly ny kristianina tany Galatia ao amin'ny toko 1:17-5 izany no iarabanantsika amin'ity alatsinainy masina 2022 ity. Ny salamo 8:20 no iombonantsika amin'ny fanandratana an'Andriamanitra Ray Zanaka fanamasina ankehitriny. Hovakiana aminao amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara ny 9:9. Ireo mari-pitiavanao Tompo no iraiko mandrakizay ho an'ny taranaka rehetra ho avy no ampahafantarako ny toetranao mahatoky. Ambarako fa miorina mandrakizay ny fitiavanao, mamahatra hatrany an-danitra ny toetranao mahatoky. Fa ho ianao nanaovako fanekam-pihavanana ilay voafidiko dia hidavida mpanomboka izay ninianako izy taranaka ao ajoro ho mpanjaka hatrany hatrany amin'ny taona rehetra ho avy no hanorenako ny fiandriananao. Tompo, aoka hideranao ny anjelany an-danitra noho izany zava-mahagaga nataonao izany. Aoka hideranao ireo amin'ny fivoriany, indrindra koa no ny toetranao mahatoky. Tompo, tsy misy takanao any an-danitra ary tsy misy mitovy aminao ireo Andriamanitra, fa Andriamanitra mampitolagaga ianao eo amin'ny fivorian'ny anjely ka lehibe sy ajaina kokoa noho ireo rehetra manodidina anao. Asandratsika ny tanantsika, sokafantsika mihitsy ny fotsika, anandratra ilay Andriamanitra efa tia sy niaritra ny mafy antsika. Asandratro ny tanako ry Tsarakoto. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay mpanjaka ny foko. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako
sanatro ny tanako hoanao Jeso mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko tsy mananafa tompoko afaty yanao no iriny foko tsy misy fetra toko ateriko hoanao toko misaotrako tsy mananafa tompoko afaty yanao no iriny foko tsy misy fetra toko ateriko hoanao toko misaotrako ateriko hoanao toko misaotrako izy ilay namelany eloko rehetra tokoa izy ilay tsy namaly anao araka ny aben'ny fahadisoanao izy ilay manavao isan'andro ny famindram-pony aminao izy ilay nanefa ny fanirian'ny fonao izy ilay nampahalalaka ny lalaka lehanao izy Andriamanitra ilay nanamora ny sarotra rehetra teo amin'ny fiainanao ka nanome vaholanao anao izy ilay nanome fahitam-pity manokana ho anao izy ilay nanavaka anao tao anatin'ny maro izy ilay nitrantsehatra nandray niadinao ka nanafaka anao tamin'izay tsy toanao izy ilay tsy namelanao ho fanakoran'ny fahavalo na ho fandatsan'ny jentilisa izy ilay nampangina ny vavan'ireo mitabataba hoe aiza ny Andriamanitrao izy ilay tsy namelanao ho ringana tao anatin'ny tsy fahalalanao fahiny izy ilay nisitonanao tao anatin'ny longoa izay nianjeranao izy ilay nampitombo anao ery teny am-panehanana izy ilay namafa ny ranomasinao alahelo ratram-po fahadisom-panantenana ka nanome anjara tsara nitondra fampiononana namerina indray ny fifalianao izy ilay nanefy anao ho mpiady mahery to azy izy ilay Andriamanitra nanavao indray ny herinao ho toy ny an'ny voromahery izy ilay nafony zanany mba hanananao fiainana izy ilay mankasitraka ny iadananao izy ilay niaro anao tamin'ny fandrika ny mpihaza sy ny arety mandoza izy ilay mandidiny anjeliny mba hiaro anao iny amin'izay rehetra alehanao izy lay nanainga anao hiala tamin'ny vovoka
izy ilay nametraka anao ho isan'ny mpanapaka ny olony amin'ny andraikitra izay natolony ianao. Izy ilay nanavaka ny mino sy ny tsy mino ary nanavaka anao. Izy ilay manome rarin'ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Izy ilay namaly anao raha niantso azy ianao. Izy ilay teo aminao raha ory ianao. Izy ilay nanome ny fanahy masina nokatra ny masim-panahinao ahafantaranao hoe iza marina moa izy. Izy ilay nanam-pirofo ny fahalebiazany tamin'ny famindram-pony sy ny fitiavany anao. Izy ilay nanome mihoatra noho izay nangatanao azy. Izy ilay nahafony ainy mba hividianana anao. Izy mbola te hampitafy anao ny tsy fahalovana. Ary izy ilay mbola te hanome anao ny fiainana mandrakizay. Ry iray tapo-malala ao amin'ny tombo, tsy ampy ny teny mahalaza ny fahatsarana sy ny fitiavan'Andriamanitra sy anao, fa moa mba tsapanao ve izany? Raha ny tanasaina tamintsika teo ny vitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Amin'ity an'io tsika ve afaka mba hitanisa ihany koa hoe inona ny mba vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra ka nahamendrika antsika. Mbola miandry anao ny tombo ahatsapa ny fitiavany anao. Ho ny Malaki toko voalohany andininy fahaenina hoe ny zanaka manaja ny rainy ary mpanompo ny tompony. Ko raha ray aho, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra aho. Fahotana efa vitako nanenenako, lalana nandratra loatriny tsy verenako. Soyane, soyane ao fanovonjena. Fahotana efa vitako nanenenako, lalana nandratra loatriny tsy verenako. Soyane, 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 soyane ao fanovonjena. Futuruturu ranomaso pivaluzana liti babuka mina tumpo sati nani tini tweja miwakakira katudiri ngafuna kamalumbuka aliwavetano fawanga amfu
zao tontolo rehetraizao miditra sy nirenga rehefa ampiaizay ampizay Jesosy no tiako indray ampizay Jesosy no tiako indray arak'izany Andriamanitray dia mahatsiaro tenao tsy tanteraka tokoa izay ka mifony eto anatrehanao amin'ny fotorotoro raiso izay Andriamanitro raiso ny fifonanay mifona na ny amin'ireo ota tsy nazy ny tanterahanay azy tsy namendrika ny ao anatrehanao tsisy marina tokoa aminay na dia iray aza Tompo na ny fanajana ianao aza mety tsy tanteraka izato isan'izato ny teninay indraindray mety teny maro tsy nilaozanota ny fihetsika mety nisy ny tsy nanome voninahitra anao nataonay tsy dia aro ny sitraponao avokoa fa indraindray aza ny ratsy izay tsy sitrakay akory no indro fatanterakay ary mety nisy taminay mbola nanao fanahininana nota azy tsy efa fantatray mo Tompo izao fanavotan-dehibe nataonao nipaka izao fa efa maty hamonjy anay tokoa ianao efa nandatsaka ny ranao hanavotana anay ianao kanefa dia maro aminay no mandray izany ho zary fahalalana ara-tsaina fotsiny ihany fa tsy mampiova ny fiainanay akory mifona aminao izay amin'izany Andriamanitro mifony izahay fa na dia maro aza ny trano fiangonana eto amin'ny nosinay dia ny trano no maro fa ny tenanay vitsy ihany ny tenananayko tempolinao masina Andriamanitro ary misy aza ny tsy mahafantatra akory hoe inona moa izany atao hoe Paka izany inona ny Pasika Andriamanitro mamindra-fo aminay rehetra ianao fa mpanota tsy mendrika izahay mamindra-fo amin'ny taninay ianao mamindra-fo amin'izao tontolo izao ianao fa efa tafapaka eo anatrehanao tokoa ny fahotanay kanefa soa ihany fa tsy mba mandanay ilay Andriamanitray fa izay manatonay io ianao dia tsy ho laviko io mihitsy aza lavina ry izahay Andriamanitro renay ny feonao miantso anay Be sempre
mahafaly mahafaly ny fandraisantsika ny teny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra avy ary fandahatra isika ho ny tompo na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany fa raha mbola mandasy mihodina ihany ianareo dia ho lany ny sabatra fa nivahavan'i Jehovah ny hoe fanonteny. Isaia toko voalohany 9:20 voavela ny elokitsika teo anatrehan'ny tombo fa amin'izao sy izao mandehana aza manota intsony. Tena manaitra loatra ireto andiny soratra masina maneho ny finoantsika ireto ka dia iombonantsika manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Jaona toko voalohany 9:20 sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita amin'ny Mesia izahay. Jaona toko voalohany 9:7 sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay nandreka fantatrahy fa izy tokoa no mpamono izao tontolo izao. Jaona toko 4:2 sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Araka Matteo toko 4:1-20 ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Jaona toko 4:9-20 ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Jaona toko 20:20. Amen.
tonga amin'ny fotoana ampandrosoana ny tombo hiteny amintsika amin'ny alalan'ny mpanompony izy ankehitriny. Koa manasanao ary ndeha handray ny tenin'Andriamanitra vatsim-panao antsika amin'ity alatsinainy masina ity. Ny mpitandrina Andriamanana hasina lovan'ny aina avy ao amin'ny MTM tsara farabe enjy no hitondra ny afatry ny tombo ho antsika. Mampitona aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fiamin'Andriamanitra raisy Jesosy tompontsika. Amen. Sotra tompontsika mahana an'izao fotoana sarobidy ahafahantsika mandreny afatry ny tompo ao anatin'izao herinandro masina izao, ahafahantsika mibanjina ny azo fijaliana ilay nandroran'ny tompo tena ho fanavotana antsika indrindra hananganana ny fiainantsika ao amin'ny fiaina mandrakizay hivavakisika. Misaoranao izay Jesosy eo noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay tsy mety ritra amin'ny fiainanay. Avelanao indray izay hiatrika izao Pasika izao, hahatsapa ny fanavotan-dehibe izay nanovanao ny tantaran'izao tontolo izao, nanangananao ny fiainan'ny olona izay mino anao, andrindra ny anomanao fiainana mandrakizay ho an'izay vita fihavanana aminao. Feno anay ny fanahy masina mba hahafantaranay ny sitraponao, mba hanova ny fiainanay, hitombonay amin'ny finoana, andrindra himpanjinana ianao Kristy, lay ananay antoka ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy fa manakambara aminay ianao anio, nanao Kristy anaovanay ny vavaka. Amen. Fifaliana ry havako no miarabantsika isam-baravarana amin'izao alatsinainy masina izao. Ny saotra masina izay angalantsika ny afatra avy amin'ny tompo teny Matio 1:20 ny 9:20 hatramin'ny 2:20. Matio 1:20 ny 9:20 hatramin'ny 2:20. Andeo vakina ny saotra masina rehefa samy nahita isika vakina aminaran'ny tompo Jesosy Kristy ilay tompony teny. Hanon ny verina maraina ka ny tanàna izy dia nona, ary nahita azo viavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nakeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany, dia hoy izy taminy, aza misy voa aminao intsony mandrakizay, dia maina vetivety foana ilay azo viavy. Ary no nihita ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe, nahoana reny dia namaina vetivety an'io aviavy io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko amin'ireo marina tokoa, raha manampinoana ianareo ka tsy mianahana, dia tsy izay natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe, mifindray ianao ka menjerahany an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona ny angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Ray masonao manymasiana amin'ny famarinana, fa nitenao ny famarinana. Amen. Ity tantara izay hitantsika ao amin'ny Matio 1:20 ity ry havako dia mitantara fa mampianatra ny mpianatra ampiasa ny finoana amin'ny fiainana andavanandro Jesosy tety andalana ho an'ny Betania izay andeha hizotra ho an'i Jerosalema. Haitsika tsara izany hoe ao anatin'ny herinandro izay fanomana ny Pasika Jiosy. Ary efa miomana amin'izany, misy omebiseby ny olona handeha hiakatra hamonjy ilay fety izay fanao isan-taona any Jerosalema. Ary izany fotoana izany ihany koa ilay iomanana ny am-Pasika Kristianina izay iarahantsika mahalala tsara izany havako. Ary izany eto no ampianarany tompo ny mpianatra hoe tahaka ny ahoana ny ainana ny finoana, satria raha hitantsika eto dia efa madiva hamarana ny fiarahana amin'ny mpianatra Jesosy, satria amony aina izy ary hitsangana maty ary handeha hiverina ny an-danitra, handeha mampianatra ny fampianarana izay tsara ho fantatry ny mpianatra eo an-dalana, izany hoe famaranana ny fiarahana amin'ny mpianana izany. Ary eto ry havako ny lesona izay ho tsoantsika an'io dia hoe tahaka ny ahoana mantany le tena mino, ny mino ve. Ny famarena voalohany ry havako izay hitantsika eto izao hoe ny mino ve. Voalohany dia izao, mana fahefana amin'ny teny ny mino, mana fahefana amin'ny teny ny mino. Ny 9:20 ry havako hatramin'ny 2:20 dia hitantsika izany hoe, ary no niverina maraina ka ny tanàna izy dia nona,
ary nahita azo viavy anankiray teo ambony-dalana izy dia nakeo aminy. Kanjo tsy nahita na inanina teo aminy, afa-tsy raona ihany de hoy izy, afa-tsy ravina ihany de hoy izy taminy, aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety ilay azo viavy, ary no nihita ny mpianatra zany de gaga izy ka nanao hoe nahoana re no tena maina vetivety io aviavy io. Hitantsika eto zany avako fa izao hoe taky ny olona rehetra Jesosy rehefa nandeha ny ala avy any Betania izy andeha ho any a Jerosalema, de hitantsika teto natsapa nona izy. Nampiavaka azy kosa nefa amin'ny olona rehetra de izao, Jesosy rehefa tonga ny olana de Jesosy tsy maintsy mitany hoe inona ny vahaolana amin'ny olana izay atrehany. Azay tsy hitovizany amin'ny olona rehetra satria isika rehefa misy olana mazana ry avako ny olana de mbola ny olana indray mitarika olana eo anivon'ny olana. Kanefa Jesosy tsy tahaka izany. Misy hoe olana efa misy de sady mbola miakatra tension marary eo atrehan'ny olona, zany hoe ny olana efa misy ilay olana indray lasa olana. Kanefa ny mampiavaka an'izao rehefa tonga ny olana nona izy, inona ny vahaolana. Azany avako nafatra izay ampianaritsody mantsika tena mino ve voalohany ry avako de izao ny tena mino de hitantsika hoe mitondra vahaolana eo anatrehan'ny olana. Na inona karazan'ny olana izay nisy eo teo amin'ny Jesosy ditantsika tsara ry avako fa Jesosy de niteraka vahaolana ho an'ny olana rehetra, ary izany no mino eo anivon'ny olana de lasa vahaolana. Ary nahita le azo viavy Jesosy de nanantena hita voa, ahita vokatra tamin'ilay aviavy, kanefa tsy nahita na inona teo amin'izy afa-tsy ravina ihany. Azay nahatonga ny Jesosy ny teny hoe aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Azany teo ny eo ihany ry avako de maina vetivety teo ilay aviavy. Inona moa nafatra ry avako? Ny fahefan'ny teny eo anatrehan'ny mino, mana fahefana ny teny eo anatrehan'ny mino. Azany ry avako ny ambarasotra masina eto rehefa nino Jesosy ka ny teny de rehefa ny teny izy de avy hatrany de maina ilay aviavy teo ny eo ihany. Ay ry avako ny teny izay ampiasan'ny olona mino de misy fiatraikany avy hatrany amin'ny tontolo izay iainany. Ary teto ry avako de ny fiatraikany tamin'ilay aviavy izay hitany Jesosy ka afaka ny teny izy ka avy hatrany de maina ilay aviavy. Ary eo ny atsapana ry avako hoe namorona izao tontolo izao Andriamanitra tamin'ny anivon'ny fahariana rehefa ny teny izy hoe misia de nisy zavatra ny teneniny. Ny fanao izao tontolo izao manko ry avako de izao hoe tsy miteniteny rehefa misy zavatra fa andreo raha misy maheno ka tsy tanteraka, fa mifanohitra amin'izany ny kolotsain'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny teny de manam-pahefana. Azany moa ny ambaran'ny Tompo hoe fahefana anaraka izay rehetra mino, amoka dia amin'ny aminarako izy hiteny amin'ny fiteny tsy mbola iny andray mena rany na de sotra mahafantatry tsy hampaninina azy zany. Zany hoe ny teny de manam-pahefana ry avako. Ny teninao sotra nanamarinana anao ary ny teninao nanamelohana anao, manam-pahefana ny teny zay teny alokon'ny vavantsika. Mampianatsika sotra masina eto ry avako hoe tahaka ny nataon'i Jesosy hoe izay teny ambakira ny vavantsika ne de misy fahefana na amin'ny tontolo hita maso na amin'ny tontolo tsy hita maso ry avako de misy fahefana ny teny ambaratsika zay ataontsika amin'ny finoana. Areo mampirisika atsika ry avako ampiasan'ny teny zay alokon'ny vavantsika ho amin'ny teny tsara rehetra, ho amin'ny teny miabo na amin'ny teny frantsay hoe positif, mampiasan'ny fiteny ho amin'izay zavatra tsara mba hisy fiatraikany amin'ny tontolo hitatsika. Fa mazana ry avako toetsika ary ny vaovao hoe nitsika isan'andro zatra manodidina atsika de tsy misy avy tontolo miiba na negatif, ka mazana na ny kristianina azy de manaraka izany tsy mahita zavatra tsara. Matsiaro tantara anankiray ary avako ndre mandeha ho ny tompo, nisy fatina alika de tena hoe tao anatin'ilay fatina alika ny taraina ny mpianatra hoe tena maimbo ilay alika, tena maimbo. Fa rehefa nijery an'izay ho ny tompo de nahita hoe endre fa na de maty aza ny alika mbola mitsika ihany, satria ny alika rehefa maty hitantsika hoe misokatra ny vavany, miseho ny nifiny, zany hoe tena mbola tramijely tahaka ny hoe mitsika ihany le alika na de anaty fahafatesana azy. Ary eo ny hitantsika hoe mifotoana ny olona tena tsy mijery raha tsy zavatra ratsy, tsy mitantara raha tsy zavatra ratsy, fa tena asehosotramaniny hoe teny alokon'ny vavantsika de misy fahefana, manam-pahefana amin'izay hitatsika. Manaona zao fijerentsika ny firenena, mety maro mety tena efa tena hoe maizina ny firenena, me ratsy amin'ny areti mandrikana, zatra misy
fa inona ny azo antenaina ry havako, andao hiteny zavatra tsara, andao ijeny zavatra tsara. Ary zany ny afatra ny Pasika ry havako, zay maneho ny fahatsarany Kristy ilay maty nalevina kanefa nandresy ny fahafatesana ka afaka manangana ny fiainan'ny olona. Lay rano Kristy zay manaisotra ny fahotana ka afatsika amin'izay zavatra tsara eo anivon'ny tontolo feno faratsiana. Azany avako ny avatra voalohany eto, manafahefana ny teny rehetra ambaratsika ka hianarana isan'andro na ao anatin'ny tokantrano mijery zavatra tsara, miteny zavatra tsara eo amin'ny fiarahamonina, eo anivon'ny asa fanompona zay ataontsika. Mampianatra antsika ny tompo, tsara ny tompo sady mpanao tsara. Andao ana fijery tsara tsika, ny amin'ny fijery tsika zao toy zao, tsy manomana fahatsarana ny tompo ny amin'ny tsairay avy. Ry havako, ny afatra voalohany zay ampianarina tompo antsika eto, ny mino ve manana fahefana amin'ny teny ampiasainy. Atsarona fa ny teny ampiasaintsika afaka manova ny tantara zao toy zao. Satria Jesosy lay teny tonga nofo, lay fahazavana na mirapiratra na nazava izao toy zao. Ary isika ihany koa rehefa mampiasa ny teny pahefana zay mety tompo antsika, ny fitoriana ny filazantsara tsarovy fanovany zao toy zao zany. Ary zany any lala tokana mitondra fanovana, mitondra fahazavana ary mitondra fiainao an'izao toy zao. Ny avatra faharoa ry havako sady farany, ny mino ve hotsika teo ny voalohany de zao hoe tena mana fahefana amin'ny teny ka afaka manafoana ny zava-misy ny teny ary afaka manaingana ny zavatra tsy misy ihany koa ny teny mitondra zava-baovao. Fa ny faharoa ry havako de zao hoe ny mino ve mana fahefana ao anaty, mana fahefana ao anaty. Hitantsika zany andiny faharaiky amby roapolo ry havako hatramin'ny faharoa amby roapolo amin'ity matetiky faharaiky amby roapolo ty amin'aran'ny tompo manao hoe Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoany ianareo ka tsy mianahana de tsy tony natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity azy ianareo hoe mifindray ianao ka menjerana tendrombohitra de ho tonga zany. Ary na inona angatainareo mpifiavahana atao amin'ny finoana de ho azonareo. Amen. Hitantsika ry havako ny avatra faharoa eto hoe ny finoana ne de zavatra avy any anaty, ary io avy any anaty io no misy fahefana miseho ety ivelany. Azany nambarany Jesosy tamin'ny mpianatra eto, raha mampianatra amin'ny mpianatra Jesosy manao hoe lazaiko aminareo raha mana finoana ianareo ka tsy mianahana, tsy izay natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa na ny tendrombohitra azy de voafindra nareo, ary na inona angatainareo amin'ny fiavahana atao amin'ny finoana de ho azonareo zany. Ay ry havako, ity fampiasana finoana ity de tena ampiasany tompo hoe na zavatra heveriny olona fa impossible aza de mety ho possible rehefa manam-pinoana ianareo. Matsiaro ry havako tantara anankiray hoe nisy olona nivavaka de nangataka tamin'ny tompo mba tsy latsaka ny orana, de tena nanam-pinoana tsy latsaka ny orana, kanefa rehefa nivoaka izy niala tao an-trano de nitondra elo. Endre ry havako hoe nanam-pinoana tsy latsaka ny orana kanefa mitondra elo, zany le manam-pinoana mianahana. Ny ampiasana elo de izao iarovana amin'ny orana, fa izany hoe manam-pinoana izany tena ampiasana mana tsy tokony hitondra elo tsony fa efa mino hoe tsy ho avy ny orana. De nde mandeha olo ry havako nisy mpivady tao anatin'ny tokantrano, de matsiaro ny toera manafinoana kely tahaka ny na manafinoana kely azy ianareo de afindra tendrombohitra. Nisy mpivady tao anaty tokantrano de nivavaka, nisy tendrombohitra lehibe nanarany tokantranony. De andaotsika mba hivavaka rangaha mba hoafindran'Andriamanitra itendrombohitra fa tena manaloka ny tokantranontsika. De efa nivavaka izy mivady, de hoy le ramatoa hoe alao ianao rangaha no mivavaka fa ianao bebe finoana. De nivavaka le rangaha, de nivavaka izy nandritry ny alina, tompo afindrao lay tendrombohitra fa manaloka ny tokantranonay. De natory izy ireo ny alina. Maraina ny andro de niteny ilay rangaha hoe manjaranao raha matomy mamoa varavarakely ho jerena hoe nifindra ve sa tsy ilay tendrombohitra. De rehefa nivoaina ny varavarakely de vo nivoaina de hoy ilay rangaha hoe io ary lay efa naposiko. Aika nandritry ny alina ity rangaha ty tao anatiny tao ny salasala hoe mba lasay zare ilay tendrombohitra teo ivelany teo, nianahana ka rehefa tao anatin'ny fianahana de inona napoziny hoe tsy nifindra akory ilay tendrombohitra. Eo ravako ny atsapatsika hoe ny fahavalo ny finoana de ny fianahany, ny fanahine. Rehefa itsika nisy fanahina enatsika any tsy afaka iaina amin'ny finoantsika ry havako. Kanefa eto lazay tompo hoe na ny tendrombohitra azy na inona angatahintsika atao amin'ny fivavahana amin'ny finoana de ho tanteraka ho azotsika zany. Ary rehefa miditsika rehefa mangataka amin'ny tompo de minofa efa voaray ny valimbavaka ry havako. Ary tsaroana ry havako hoe manakana ny valimbavaka ny fianahany, ny fisalasalany, ny fanahine.
taky ny olona anankiray hoe hitady olona any an-trano eny an-dalana de efa manao hoe azitako ka tsy ao izay, azitako ka tsy ao izay. Zany hoe ny fanahina de mibana anatin'ny fo manakana ny finoana tsy ho tanteraka. Hazany avako hitantsika fianarana ao antsika Jesosy Kristy eto hoe rehefa niteny izy sy zatra ny teneny avy hatrany de tanteraka satria nanino nino izy tsy nianahany izy. Ary tia ny tompo ihany koa zany tonga fiainantsika ry havako hoe rehefa mino ane isika e zatra apetraka ny tompo anatintsika any de tsy maintsy tanteraka e. Hay ny tompony manefa ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika rehefa feno ary miaina amin'ny finoantsika. Fantaniana zany havako hoe ahoana ny afahantsika mitombo amin'ny finoana, ahoana ny afahantsika miaina amin'ny finoana. Saotra masina ihany ry havako ny mamaly an'izany hoe ny finoana ny avy amin'ny toriteny arakaraky ny tombontsika amin'ny fihinanana ny tenin'Andriamanitra isan'andro zay tataontsika ambany javatra ny sakafo ny fanahy antsika. Satria ny vanim-potoana antsika ry havako de izao betsaka ny olona mifadianina ara-panahy fa tedakanina ranofo. Kanefa ry havako zany tsy afaka iaina ara-panahy tsika raha tsy vokisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra aloha ny fanahy tsika. Hatranoa fa zay voky amin'ny fiainantsika no matanjaka na nofo na ny fanahy. Ka raha ny fanahy no mameno atsika de afaka mijoro tsika miaina fiainam-panahy mitombo ara-panahy ary afaka tarihy ny fanahy masina. Ary zany afaka ny alalàna ny zanak'Andriamanitra. Tena velo ny finoana, miaina amin'ny finoana. Azany mihitsy ny afaka lazay sotra masina hoe raha velona amin'ny finoantsika izany ambara velontsika ry havako. Ary zany eto ny ampianarin'ny tompo ry havako hoe raha manam-pinoantsika ka tsy mianahana de ambara fa tsy misy na inona na inona ka tsy hain'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika. Manahaka na ny fiainantsika tsy hitombo zany ny fisalasanana, ny fianahana amin'ny fiainantsika andavanandro. Hafatsaroana ampianarin'ny tompo atsika anio ry havako. Ny tena mino ve voalohany zao mana fahefana amin'ny teny. Ampiasao ny vavanao hanambazahatra tsara, hitolo ny vaovao mahafaly, ny fila zany tsara, mba ataomana fanao any an-dalitra, hitezatra tsara, hitezatra tsara mandrakariva. Ary faharoa ry havako de izao hoe ny tena mino ve de ampianary sotra masina eto fa mana fahefana ao anaty. Ka afaka mana fahefana tsy mianahana ka izay rehetra ambarany na tendrombohitra azy de voafidrany araka ny ambarany tompo. Ary nino nangatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana de ho azonareo zany. Tsy misy mahagaga tsy hain'ny tompo amin'ny fiainantsika ry havako. Mampahery atsika ary mitaky atsika sotra masina anio mba tonga atsika iaina amin'ny finoana ka tsy hianahana. Voninahitra ane hon'Andriamanitra irery any engane zany sotra masina any ho tonga fiainantsika de fahafatsika ry havako. Jesosy misaotra anao izahay ianao ilay manakambara aminay hatrany ka mampianatra anay amin'ity latsinainy masina ity tahaka ny ainganao avy any Betania andeha ho any Jerosalema. Ny ampiananao ihany koa iainga anio ka nampiananao anay mba hampiasa tokoa ny teny amin'ny fahefana izay nomenao ka hampiasa izany ho amin'izay sitraponao Jesosy io mba hiteny zatra tsara na mba zatra tsara. Nampiananao izay anampinoana ihany koa ka hampiasa ny fahefana anatinay amin'ny finoana ka ninao ambaranay amin'ny finoana de ho tanterahinao arak'izay nambanay na inona ny nangatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana de ho tanteraka zany. Ary tsy amin'ny finoana tsisy azonay atao zona sitraka aminao. Hamarino amin'ny isan-tokantrano zao ny teninao izany mba hivelomanay amin'ny finoana araka ny sitraponao de aminanao Kristy na efa nandresy ny fahafatesana nanangana ny fiainanay ao amin'ny fiaina mandrakizay anaovanay ny vavaka. Amen. Tenana
mafaitra loatra re Jesosy zany kanibahany azoko atao de itiny fo omeko anao izany. Angatratsika ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondra ny afatry ny tompo atsika tamin'ity androany ity. Engany tokoa ho fiainana ao atsika ireny tenin'Andriamanitra ireny. Amin'izao fotoana izao dia iombona ao anatin'ny vavaka izy. Betsaka ny zavatra mianjady eo amin'ny fiainanao. Toa mafy ny manjo, tsy hita izay ale. Fitarainana lava no hita eto amin'ity tany ity. Fa zavatra iray no azoko ambara aminao dia nilaza aminao fa ampy anao Jesosy, ka na ho jamba aza ny masonao, na hoe sorona aminao aza ny feonao sy ny hainao, dia hitala ho isan'andro fa ampy anao Jesosy, ampy anao mandrakizay izy. Ry Tompo Andriamanitra tsy toa, velo fisaorana anao ny fonay ankehitriny. Raha mbola omenao tombonandro-pahavelomana,
mbola afaka miaino ny teninao ihany koa. Engane ireny teninao ireny ampitombo ny finoanay Andriamanitro, ka anananay mino ny fahefana amin'ny teny toy izay nanananao. Anananay mino ihany koa ny fahefana ao anaty, satria manana finoana tsy mianana izahay. Mitomboy aty anatinay mandrakariva Tompo ny finoananao, ary ataovy maminay hatrany ny manovo amin'ny alalan'ireny teninao ireny. Tompo masina, mandeha ity herinandro masina ity izahay, misaotra anao satria tsy izahay no tena masina, tsy izahay no mendrika, tsy izahay no inona akory, kanefa dia no tiavinao fatratra, nomenao tombony manokana. Misaotra Andriamanitro, misaotra na ny amin'ny sakafo saza izay atolotra ao ny tsirairay, misaotra na ny amin'ny tsy fisiana sy ny fitsitsiana ihany koa aza, ary misaotra fa ny zavatra rehetra ataonao Andriamanitro dia misy antony avokoa. Misaotra Tompo, na dia mandalo olana izany fiainany tsirairay avy aminay. Te hideranao kosa izahay fa mahery ny Andriamanitray, mahery ilay tomponay, ka afaka mitondra anay ho amin'ny fandresena, afaka mamandry ny olanay samy hafa ireny. Andriamanitro, ianao no hisandratra, fa fantatray fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitray. Ninina olana izay mety sarobahana, olana eo amin'ny fifandraisana, olana ara-tokantrano, olana ara-bola, olana ara-pahasalamana, olana samihafa arak'asa eo amin'ny fianarana, eo amin'ny hoavy, eo amin'ny ara-pitiavana, eo amin'ny lafiny manontolo, izay mba hetaheta sy fanirinana efa tsy mety tanteraka, izay vavaka efa elany nangatahana teo anatrehanao Tompo nefa mbola tsy mivaly. Manoloana ireny dia vao maika izay mideranao ilay Andriamanitray, mideranao izay satria fantatray fa raha vao miteny kely monjy ianao dia vitanao ny manefa sy mahefa izay mba fanirinay, toy nampitsaharanao ny tafio-drivotra izay nampiorohoro sy nampakely finoanan'ny mpianatra teny afovoan-dranomasina tao anatin'ny sambo kely. Fa rehefa niteninao Kristy, tony ny andro, ka fantatray fa ianao no mampitony ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy Tomponay, ato anatin'ny herinandro masina, fotoanan'ny fandinianay tena, mba tao amin'ny tsirairay avy aminay tsy handeha hampazarana fotsiny ihany ao anatin'izao vanim-potoana manokana izao, fa tao kosa Tompo mba hanampiaina mpandinian-tena hatrany hatrany, hanana fiainana feno fanetretenao anatrehanao Andriamanitra, lavitry ny fanamarinan-tena tao amin'ny tsirairay avy aminay ankehitriny Tompo. Anala izay tsy nambolenao sy tsy ankasitranao rehetra eo amin'ny fiainanay. Mbola maro ny tsy matoky sy tsy tena mino fa efa nitsangako velona tokoa ilay Andriamanitray, fa tao zary fahalalana maniditsidina fotsiny izany, fa ohatrany hoe dia ho vitany tokoa ve ny ampitsangana amin'ny maty. Ampitomboy ny finoanay rehetra Andriamanitro, fa tsy misy tsy hainao atao zavatra rehetra, ary
ny fahatsiarovana ireo fijaliana o kristiany mba hitondra sy hitaonanay ho amin'ny fotoritory sy mangorakoraka. Ka rehefa toritory fo sady mangorakoraka eo anatrehanao tokoa izay dia tsy ho ataonao tsinitsinina ary izay manatona anao ny teninao dia tsy ho lavinao mihitsy. Mamindra-fo aminay rehetra Andriamanitro, mamindra-fo aminay, mbola misy aminay mandeha ampahazarana fotsiny any miditry ny varavaram-piangonana fa tsy tena misy faharesendahatra ho anao akory. Amitiany io ty izy Tompo, esory aminy izany fombafomba ivelany izany fotsiny fa ataovy tena fiainany ianao. Ianao lefa niaritra ny mafy rehetra na foy hatramin'ny ainao amonjena azy, amonjenanay rehetra. Ianao ny mba handresy lahatra anay an'olo tena tanteraka ho anao. Ka raha misy ano any Tompo mbola misalasala, ohatrany miahotra tsy te hivavaka be izany, ohatrany mbola nitazominy devoly amin'ny fahazaran-dratsy sy ny karazam-pahotana na ny fahazarana fotsiny ihany, fombafomba ivelany. Amitian'io ity izy, omeo azy ny fahatapa-kevitra tanteraka Tompo, mba tena anoloran'ny fiainana ho anao. Jesosy Kristy malala anay io. Fantatray fa tsy vitanay mpanompon'Andriamanitra ny miditra ao anatin'ny olona ka hanova azy ireo fa tsy asanay raha teo izany. Fa ianao Tompo ny manova olona, anova ny fony izay mety mandre izao fiombona mbavaka izao anenao Tompo. Ato anatin'ity fandarana manokana herinandro masina eto amin'ny radio vaovao Masoa ity izao, anova ny foniny tsirairay avy ianao, ataovy isan'izay mba notaominao izy dia voataonanao Tompo amin'ity anio ity. Ataovy isan'izay resinao izy amin'ity anio ity, ka nolotra fiainana tanteraka ho anao. Tsy hanetsetra fotsiny raha mahita ireny karazana orona tsiary ireny hoe hoay tony kapohana tamin'ny karavasy. Misy varahana ny Tompo, hoay jereo ty fijaliana, tsy hijanonatra fotsiny any Tompony maro aminay fa tena angatahana mihitsy ianao Andriamanitro anoritoro ny fonay, anoloranay fiainana tanteraka ho resy lahatra ny hovonjenao Tompo. Fa tsy misy dikany na dia hirotsa-dranomaso eo azy izahay, satria mafy ny eretanao Tompo anay, kanefa tsy mitaona anay andray famonjena akory izany, kanefa tsy mampanapa-kevitra anay hiara maty aminao Kristy mba hiara belona aminao andovanay ny fiainana mandrakizay akory izany. Tompo masino, esory ny fanamarina tena ny tsirairay avy hoe samy mivavaka daholo eo. Ianao mihitsy Tompo no amontsamontsana ny mety fifikiranay amina anaram-piangonana, mety fifikiranay amina mpanompon'Andriamanitra mpitarika, fa ataovy tena ianao mihitsy Kristy Tompo no velona tsy anatinay, ka tsy izay intsony no velona fa Kristy no velona tsy anatinay. Meteza ianao Andriamanitro, amangy ny foniny tsirairay avy. Hitanao ireo izay mbola voafatotry ny fampoady sampy, ireo izay mbola manan'Andriamanikafa. Reseo lahatra izy Tompo fa tsy mety ny fandehanana any amin'ny dadarabe, manao an'Andriamanitra tsy hisy akory izany, ary tena mampirafy anao ilay Andriamanitra tena izy. Tompo malalo, afao amin'izany izy, fa raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo ny teninao. Jesosy Kristy Tompo, vangio ny fonindreo izay mbola tafalatsaka anaty fitsangatsangana, mbola miaraka amin'ny vadin'olona, na izy mihitsy ilay vadin'olona fa mbola manana sakaizany ekafa. Andriamanitro, omeo lalana izy voany amin'izany fakapanafa ho tana lehibe izany. Omeo fanapa-kevitra tsara izy, ansorana amin'izany fitsangatsangana izany. Amin'izao herinandro masina,
fibebahana izao. Dia ataovy mibebaka amin'izany fitsangatsangana izany izy Tompo. Misy aza an'ireo izay tena ohatry ny hoe mpanomponao tokoa ary tena mpanomponao mihitsy. Kanefa rehefa dinihana ny fiainany dia kay fandraisana andraikitra fotsiny ihany. Ny ao ambadika sy ao anatin'izany. Fa tsy misy fahamasinana akory. Tompo malalo ataovy rikoriko n'izany fitsangatsangana izany ny mpanomponao rehetra amin'ity anio ity. Izay miara-mivavaka eto ary olona hoentinay ambavaka io. Misy ny Tompo ny vadiny mihitsy izany tiana io entina ambavaka eto anatrehanao izany. Misy aza ireo izay voazo ny vadin'olona ka ho avy ihany tiany mba fety. Tsy hita izay alehany fa manamasaka ny any tranony hafa. Fa tsy mba tia sy mamela ny ankohonany akory. Misy ireo izay atao toy ny adidy fotsiny ihany sisa. Ka naterana vola isam-bolana fa ny fitiavana sy ny fikarakarana tsy ao intsony. Andriamanitra ao ampivereny ny tokantrano ny mpanomponao rehetra. Ampivereny fifankatiavan'ny mpivady ao anatin'izao herinandro masina izao Andriamanitra. Maro ireo mpivady efa niady. Maro ireo mpivady efa nisaraka. Indraindray mety ray trano ihany aza fa misara-pandriana. Na ray fandriana aza fa mifampitody damosina. Tsy mifampiteny. Andriamanitra, tsy izany nanaovanao ny sakramenta ny fanambadiana. Fa ho fitahinao ny olonao sy trano ny tokantrano rehetra Tompo amin'izao herinandro masina izao. Mba ho afaka ankalaza tsara ny paka. Ary mba ho herinandro masina. Ho fiverenana amin'ilay fitiavana voalohany ao aminao Kristy. Fa fiverenana amin'ny fitiavana eo anivon'ny ankohonana ihany koa. Kristy malalo, eo koa ireo izay zanaka naniasia. Mandraky tiany androany mbola tsy miverina tao amin'ny ankohonana izay nisy azy. Enao Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Efa nandalo teo amin'ny toeran'ny zanaka ihany koa ianao fony tetỳ tany. Ampiverenao amin'ny ray aman-dreniny Tompo izany zaza izany, izany ankizy izany, izany tanora izany. Ataovy mitodika aminao izy Tompo. Ka ho rikoriko ny rendrarendra ny ivelany ihany sy ny fiarahana amin'ny namana. Mety misy aza efa trotraka ny fiainany any ho any. Mataovy isan'izay mibebaka ihany koa izy nefa. Iverina ao amin'ny ankohonana izay misy azy. Dia ataovy tsotra ny fondro ray aman-dreny andray azy ampitiavana sy ampamelan-keloka. Fa indrindra ataovy mahafony lalany ratsy ny rehetra izy Tompo. Tapahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mihitsy ny fatotra rehetra izay mampahatonga azo tamana ny ivelany ihany. Ataovy tafaverina ao anatin'ny ankohonana izany zanaka izany. Mba ho fifalian'ireo ray aman-dreny. Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Entinay ambavaka eto anatrehanao mihitsy ireo ray aman-dreny rehetra. Mba omenao fahaizana eo ampanabeazana ny ankohonana. Ary mba hataizan'ny zanaka amin'ny tena fivavahana marina tokoa. Ary izao fitsangananao tamin'ny maty izao, milohan'izany nijalianao sy nandondalovanao tao anatin'ny fahafatesana kanefa tsy tratran'ny fahalovana ianao. Mba ho hain'ny ray aman-dreny ny hampita ny finoana amin'ireo zanaka Tompo. Misy ane tena ray aman-dreny adala mihitsy azy. Misy koa ireo sahirana ka tsy manam-potoana anabeazana ny zanany firy-tsony. Ny fitediavana raha teo mazaka maniraka. Ka indraindray aza tao mifandao ihany ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Andriamanitra hijoro amin'ny bangy ianao.
Ianao mahita an'ireo izay fakamboty, ianao koa mahita ny mpitondra tena. Ianao mahita an'ireo izay monina sy mipetra-drery, ianao mahita an'ireo izay manirery. Ny fanome azy ny fahaizana ianao, hiatrika ny fiainana ary andamina tsara mba tsy ahatsapanakory izany fahabangana izany eo anivon'ny ankohona. Ry Andriamanitra rainay eo, be ireo izay mangasiasy ankehitriny ao anatin'ny tsy fisiana, ny feto avy ny vola tsy misy. Kanefa Tompo, aza vela hifikitra amin'ny fananam-bola ny rehetra, fataova mifikitra aminao ilay tena harena. Ka nao anatin'ny fitsitsiana aza Tompo, tsy ho izany mihitsy no ampiferinayna, fa vao maika aza iombonana fijaliana aminao Kristy, hifadiana ny ratsy rehetra, ny mety fifadikanina, voatery noho ny tsy fisiana, hiaina ny maro. Tompo malalo, mafy aneny ny heretanao anay, ataovy mba tsapanay izany. Ary ianao ilay ray, malala ny mahasoany zanakao, no anome izay ilainy isa-tokantrano isambatan'olona ankehitriny, anome izay sahaza araka ilay vavaka nampianarinao. Jesosy Kristy Tompo, hitanao ireo izay marary nefa ao anatin'izao herinandro masina izao. Hitanao ireo marary ireo na ny any tokantrano, na ny any amin'ny hopitaly aza. Fantatrao ihany koa ireo marary efa ela, nisy ny marary voahaingana. Misy aza ny manana rofirofo madinidinika nefa dia mampahory ihany ireny. Ninina Tompo, aretina. Ampatsiarovanay indrindra. Eny ampatsiarovy anay. Ao anatin'izao vanim-potoana efa niaretanao mafy izao fa dia kapoka taminao tokoa Tompo no efa nahasitranana anay. Sitrano marary rehetra Kristy o. Sitrano ny fanaintainana rehetra fa efa niatra taminao izany fanaintainana izany. Ianao no ampitsotsotra ny ozatra izay mety ny vokombokona sy fizana. Ianao no ampamandimandina ny taolana izay mety maina sy reraka. Ianao no anala ny fanaintainana rehetra hatrany amin'ny loha any, hatrany amin'ny tongotra sy amin'ny tova rehetrarehetra. Ianao Tompo no anasitrana eny fa na dia izay mety efa tsy maintsy ho didiana aza, fa ny tsy hain'ny olombelona aza vitanao Andriamanitra. Reny ny tena nehoanao ny voninahitra ao. Ka dia aseho eo aminy voninahitra ao Andriamanitra, ianao no anasitrana azy ao anatin'izao herinandro masina izao. Tompo malalo, hitanao ny fahorian'ireo izay mety efa mitondra takaisitra sy fahosana manokana, misy ireo malemy efa bataim-potsiny. Tompo, sitrano amin'izany aretiny izany izy. Ampody indray ny fahatanorany toy ny any voromahery ianao. Ampatanjaka azy indray ianao ka ampitsangana azy amin'izany seza tsy maintsy hipetrahany izany mandrakariva. Tompo malalo, fantatra efa raha mbola sitraponao izany dia vitanao aminy. Omeo finoana izy Tompo, hitsanganany. Fa hainao na nampitsangana ny malemy azy. Fa izao kosa nefa Tompo, ny angatanay aminao, ataovy matanjam-panahy izy. Ka na mety ho efa ho izao fahalemena ra-patan'izao aza no sitraka ho azy, dia aza vela alemy hatramin'ny fanahany, na hiraviravin-tanana sy tolefika izany fiainam-panahany izany. Fa ataovy matanjaka izy, ary izao vanim-potoana lalovany izao ny Tompo, no ampitombonao indray ny finoany, fa rehefa avy ny fotoana izay hiarahanay mandova aminao ilay fiainana mandrakizay rehefa izay tonga any
paradisa izy. Dia ho foana tsy hoe ho amin'ny intsony izao fahalemena mahazo azy zao kilemana izao, fa efa nanavao ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra, ary nanavao azy hoeniko ny voninahitra ao aniny fiainany. Tsy njofo manokana Tompo ireo izay voendrikendrika noho ny tsirariny. Ianao ane Kristy no noendrikendrehana noho ny tsirariny, novonoana ianao, nasiana ny ratsy sy ny mafy rehetra ary nytenen'ny ratsy ianao, ny satroa atsilo nofatsiana ianao, nahantona tamin'ny hazo fijaliana. Kanefa inona momba fahotanao? Misy amin'ireny niarany endrikendrika ireny ane amin'izao fotoan'izao Tompo efa neponjy, mizaka ny sasy tsy tokony ho azy akory, nefa ianao mahafantatra fa tsy meloka akory anefa izy. Mba hafao izy Andriamanitra amin'izao paka izao, mba hafao izy, mba tsy ho liberté provisoire fotsiny azy, fa ho tena fahafahana tanteraka. Haifangano Tompo ny fotoam-pitsarana, omeo lalana izy Andriamanitra ahafahana mahita ampirofo ampiariary ny fahamarinana. Fa misaotra anao anefa fa matoana velanao tonga any amin'izany fonjy zany izy. Misy ilanao azy zany, fa ianao Kristy nanaiky ianao, nentin'ny olona tamin'izay nitondrany anao, tsy nilopava akory azy, kanefa nanana ny fahamasinana sy tsy voakasym-pahotana. Ataovy hoeriny izay voendrikendrika sy hiaran'ny fanenjehana rehetra ne Tompo, ny fahatsiarovana ny fijalianao Kristy tsy aradrariny, kanefa ho fanavotana anay. Tompo ankaherezo ireo ory sy mijaly rehetra. Ry Andriamanitray, Andriamanitra ny lanitra, fa Andriamanitra etỳ tany ihany koa. Avipetraka ianao fa efa fijery, ary indrindra mahita an'ireo izay sahirana, ireo izay mahantra, ireo izay tena ao anatin'ny fiainana latsaka kanterena tanteraka ankehitriny, tena mahantra. Tsy njovy manokana izy ireo Tompo, misy aza tsy manana izay trano ialofany akory. Ianao koa, ilay zanak'olona, tsy nanana na dia izay mba hametrahanao ny lohanao fotsiny ihany azy, kanefa ianao ny tompon'izao rehetrarehetra izao. Aza vela ho kivy ny mahantra Tompo, fa ianao mihitsy koa aza no efa tonga mahantra tetỳ tany, nefa ianao ilay manan-karena indrindra. Mba ataovy manana anao reny mahantra rehetrarehetra reny Tompo, mety misy eny an-tsisin-dalana eny ny totohatra rehetrarehetra eny ny moron'arabe, eny ambany tunnel, eny ny trano sase, eny tsisy ny tamboho rehetrarehetra eny, mety tsy mareny vavaka ataonay akory azy izy ankehitriny. Fa ataovy mba mandray anao Kristy ilay tena hareny izy, fa maty antoka izy raha mahantra etỳ tany, kanefa tsy manana anao akory Tompo, dia ahantra any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Misy any amin'izy ireny Tompo miteny ratsy, misy izay vola azony eo aza hividianany zava-mahadomelina, misy dia miaina aminatin'ny fiainana ratsy. Andriamanitra, mba hovao ireny mahantra ireny, mba hanana toetra manan-karena, satria manan-karena manana anao Kristy. Dia ao anatin'izao vanim-potoana ohatra izao, maro Tompo ireo fikambanana na fiangonana rehefa hoe tonga ny vanim-potoana manokana paka ohatra izany, dia manolotra fanomezana ho azy ireny. Dia aza atao faly fotsiny izy ireny Andriamanitra hoe handray ny fanomezana raha materialy, fa ataovy mba tsapan'izy ireny ihany koa Tompo, fa efa maty ho azy ianao, fa toy izao ny tiavanao izao tontolo izao. Nomenao tokoa ny zanakao lahatokana Andriamanitra io, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ataovy isan'izay mino Andriamanitra, eny fa nareo izay tsy mba afaka mandre radio azy,
Ireo izay tsy mba afaka mijery télé satria tsy manana télé, tsy manana courant akory azy. Ireo izay tena hoe sarotra be aminy ny atafita ny filazantsarany aminy. Ianao no mangy azy Tompo na amin'ny alalan'ny soratra kely na peta-drindra. Misy aza ny Andriamanitra tsy mahay mamaky teny akory amangy manokana an'ireo tsy mahay mamaky teny ianao Tompo. Tena apita aminy. Fa efa maty ianao Kristy hamonjy azy. Efa maty ianao hamonjy izao tontolo izao arisan'izany izy. Tompo malalo, tsy ireo manan-kilema manokana, ireo jabo, marenina, mona, ireo sembana, ireo tena manana tsy fahampiana rahatsaina aza Tompo. Mety efa hatramin'ny nahaterahany mihitsy izany. Tsy anakery aminy ane ny asany devoly. Fa ianao koa Andriamanitra ny manana fomba tsy takatry ny saina mangina azy ireny. Misy anereo izay tsy mahafantatra akory ara tsy mahafantatra teny ninina mihitsy. Misy ireo olona izay tena mijaly mihitsy any ho any amin'ny fikarakarana an'ireo sembana ireo. Ny zanany sembany, na manana fianakaviana sembana izy. Izay tsy hita ho ariana aiza fa dia toa eta mavesatra isan'andro isan'andro. Andriamanitra, efa nitondra ny entanay rehetra ianao. Mankanesa aty amiko ianareo miasafatra sy mavesatra entana ho ny tenao izao ame anareo fitsaharana. Jereo Tompo ny fisasarany. Ary omeo fitsaharanao aminao izy. Tenao no amangy ireo manana fahasembanana sy fahatomombanana rehetrarehetra. Mba tsy hakivy azy. Fa Andriamanitra mahary ny zavatra rehetra ianao. Ary ianao ilay may manafoana izany ranomasina izany. Izay ao anatin'ny alahelo. Vokatra izany tsy fahatomombanana eo amin'ny fiainana izany. Fa rehefa rahatray dia tsy hisy ranomaso intsony. Fifaliana ho azy izany ary fihononany ao aminao Andriamanitra. Tompo malalo, misy ireo izay efa masoandro mody. Misy ireo izay mety efa eo amin'ny taonany madiva anao velomany tany. Aza vela anao fahanterana ratsy izy ireo Tompo. Ka ho antitra vao hivary lavo. Fa ataovy mahatsinjo ny antitra rehetra Tompo. Hoe mila homanina le mandrakizay. Hitanao ireo dadabe sy bebe rehetra efa masoandro mody. Efa azo amorotevana. Tsy ho kizintana fotsiny. Na ho sorena amin'izato efa fahosana sy ny ataony manodidina. Fa kosa ataovy mba ho isan'ny mitodika tanteraka sy manolotra ny fiainana ho anao izy ireny Andriamanitra. Ka raha ho avy izay fotoana ialany aty, dia ho isan'izay vonina ny andova lanitra makao aminao izy. Fa tsy hoe tsy manana anao akory, nefa dia anatena andova fiainana. Ka hoe any an-dantrano no fonenako, any any mody raha miala ety. Fa izay mandray anao Kristy ihany no mody any raha miala ety Tompo. Ataovy mandray anao avokoa ny rehetra mba tsy hamita tena. Indrindra ao anatin'izao herinandro masina izao. Tondram-bavaka ny fiangonana rehetra izahay Tompo ankehitriny. Vanim-potoana isan'ny ombona ny fiangonana tsy akanavaka izao vanim-potoana ampaka izao. Saika ho miara-miombona ao anatin'izao avokoa ny rehetra. Andriamanitra, ataovy mba mahatafita ny hafatra ao ny fiangonana. Ataovy tsy ho alina amin'ny zava-tsisy dikany. Fa ny fandaram-potoana ny fiangonana rehetra ny hipetrapetraka tsara avokoa. Ary ianao mihitsy no hamanga ny fon'ny kristianina rehetra. Iorina misimisy kokoa amin'ny fandalovana an'izao vanim-potoana izao. Ka tsy ho maika
ny ameny WP-ngonana fotsiny na hoe ho avy ny baka tsara be mba hamonjy ny toeram-piangonana fa tsy hoe mameno ny WP-ngonana ety an-tany fa sanatria ameno ny afo be hijaly mandrakizay rahatrizay. Andriamanitra aza velao kivy ihany koa ny fiangonana manodidina manoloana ny adidy rehetra izay antsoroany. Aza velanao ho diso zava-tsoa ireo mpanomponao rehetra misehatra amin'izany resaky ny fitantanam-piangonana sy mampiasa-piangonana izany. Andriamanitra, tena isan'ny fototra lehibe ny finoana ilay vanim-potoanan'ny Paka, engany mba ho hita taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana rehetrarehetra ny tena fahavelomanao Kristy. Fa tsy ho ny fiangonana indray no anombo anao indray amin'ny azo fijaliana, amin'ny karazam-pahotana ataon'ny eo anivon'ny fiangonana, dia ampirosoa eo amin'ny famasinana avokoa ny fiangonana tsy misy akanavaka. Dia taio izao firenena izao Andriamanitra, taio ny toe-karem-pirenena, ianao no hamangy ireo mpitondra fanjakana rehetra tsy misy akanavaka, ireo mpiasa-panjakana rehetra, ireo vahoaka malagasy tsy vaky folo amin'ny toerana rehetra, mba hankalaza tsara ny Paka amin'ity indray mitoraka ity, ary mba ho lavitry ny aretina. Andriamanitra, mesainao avoto Madagasikara, ary dia ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mihitsy ny fanahy fahafatesana izay mitady anjaka eto amin'ity tanina ity. Miala ny fanahy ny fandringanana rehetrarehetra, miala ny fanahy ny fandripahana ataon'ny devoly, miala zany fanahy ny fahafatesana izany tsy anakery amin'ny malagasy rehetra. Eny fa na eto Madagasikara na hatrany ampitan-dranomasina any. Andriamanitra, mamindra fo aminay ianao, mamela ny heloko ny malagasy rehetra ianao Tompo, ataovy miverina aminao amin'ny malagasy rehetra. Ary izao zava-misy izao tokoa ny ampitodika ny maro eo aminao Andriamanitra. Ary tsy anakery eto ny asany maizina, fa ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty, saingy efa nitsangana tamin'ny maty, nandresany fahafatesana ho anay. Tompo malalo, velovelombelome aty anatinay anefa ny fanantenana, fa na dia misy aza ny fahafatesana, dia fandalovana ihany izany, hiampitanao amin'ilay mandrakizay, fa tsy farany zavatra rehetra tsekory. Ka dia ampiony ireo vao nidona-pahoriana ianao Tompo, ary ampiomana anay velonaina rehetra, anampo ny ampitso, ary hibantsina ny ho avy. Dia izao raha Jehovah mahasoa izao Andriamanitra, ankiny eo ambanin'ny fitantananao hatrany, arovy Tompo ny fitaovana rehetra amin'ny faritra rehetra, arovy amin'ny fahatapatapahana Tompo, fa tapaka ny eny aim-panahinay, ny aim-panahin'ireo mpiaino samihafa. Andriamanitra, miasa mihitsy ianao amin'ireo fitaovana rehetrarehetra amin'ny toerana rehetra misy ny radio vaovao mahasoa, mba hafahana mampita ny filazan-tsaranao amin'ny olona rehetra. Dia misaotra indrindra Andriamanitra, misaotra fa niainy vavaka anay ianao tamin'ity androany ity, ary fantatray fa mbola miaino anay hatrany, ka tonononay izany vavaka izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy, efa maty ho anay, saingy efa nitsangana tamin'ny maty ho anay ihany koa. Amen. Du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrait.
Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. raha isamby finoana ry avako tsodrano izay tononona aminaran'ny tompo ho amin'ny isam-baravarana. An'Andriamanitra fiadanana izay tondra an'i Jesosy tompontsika mpiandro lehibe ala-maty mitondra rano fanekena mandrakizay izay ny hatanteraka ireo amin'ny tsara rehetra anaovan'ireo sitrapony ka hiasa ao anatreo izay kasitrahany eo masony amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Herinandro masina eto amin'ny radio vaovao mahasoa nitarika ny fotoana androany ny zandry malalan'i Jesosy Kristy Miria nitondra ny tenin'Andriamanitra kosa ny pastera Andriamanana Asina Lovanyainy MEDM Tsarafara Benzy.